avela ho tony ny membre ny gouvernement te hiasa aloha araky ny tenendreo hoe sy ampy anay le 2 mois de sahala aminakay de magname mangataky ny filoham-panjakana eo hoe avela rangaro esa 2 mois eo esa 5 mois eo koa de ohatsika hoe fandehany le izy de amizay sika afaka isarana azy après 5 mois za moa zany sy safidy sy tokony hiteny aloha zany zao amizao voalohandohan'ny volana janvier zao zany taona vaovao zao fa noho nitoedra raha-pirenena moa zany de efa niasa manao gazety de sy misy natanteraky zany zao satria raha firenena zany le zavatra raha tadidinareo zany za zany voalohany agnisany le hoe tsaiky nanakinany zao gouvernement zao tamizay zany teny hoe raha ohatra ka sy avy amin'ny filany vahoaka ny fiain'io lehibe ny gouvernement io zany ny gouvernement ho avy eo dia agnisany voalohany tenako anao crête de signature raha jerevanao koa zany teneny ny filoham-panjakana tamizay fotoana zay hoe omena 2 volana zareo de hoe aho zany hoe sy hoe sanatreka filary voasiary izy fa zavatra manana sarotry ihany zany hoe isara olona agnatin'izany 2 volana zany fa moa io moa zany hoe mety fomba fiteny zany na hoe sy fantako na iny fa na de hoe ny vola hoentina ampiasaina am'izany fiasan'ireo gouvernement zao any hoe mbola sy débloqué hatram'izao mbola sy afaka ampiasaina hatram'izao fa teo taloha zany na mbola nisy vola kely no tafetra tao agnatin'izany kitabara-panjakana zany de mba noentina agnatanteraka ny asa mandavanandro zany le izy ma hoe gouvernement voana azy zany efa noetiny mpitona teo taloha daholo zany tena nifongolo tao zany zavatra zay zany azonao ny zavatra misy am'regny za zany de miteny hoe ny fanaovana zany ake sisa vita mora fanaovana zany sy hoe raha misy ny fomba fitenyreo specta reo zany specta moa zany sahala am'le olona zay mpana politika zay sy mahasaky mirosaka fifidianana zay sy lany no mieritreritra tahazo toerana zany azonao raha ohatra misy sahala am'izao satria nieritreretany zareo zany tindry am'treo ty zany tondreo hoe tetezamita ty sy tetezamita ty zany sahala amina hoe fanomezana ny asany teo taloha ihany zany ty fa sy hoe tetezamita satria ty sy resaka misy coup d'état zany izy zany salesilasa am'zay zavatra zay ka hiampana politique de mandinika an'izany hoe raha sahala amin'raky manokana aloha dia avelao aloha reo hiasa de innocence reo 5 mois de afaka didy asika am'zay fotoana zay hoe afaka miteny ny filoham-panjakana am'izay hoe efa nomeko apotiky fona ty hoe efa nomeko anareo 5 mois plus le 2 mois taloha kanefa nareo sy araky ny eritreretiny voaka malagasy no zavatra metinareo de aleo sika fansatagna aloha fa sy midika hoe lafa sy ministre zany de na spam no sy dia agnampany firenena ty fa andao sika isaraky ake vetivety fa afaka fampiasa ao sika agnano revitra avao nareo satria matetika moko le olona fa sy mahazo place pouvoir de mahita lesina avao izy rehefa avy amigny eo izy sy hany koa le raha rehefa avy eo ka zay nanakay hoe aoka sika avela ho tony ny membre ny gouvernement te hiasa aloha araky ny tenendreo hoe sy ampy anay le 2 mois de sahala aminakay de magname mangataky ny filoham-panjakana eo hoe avela rangaro esa 2 mois eo esa 5 mois eo koa de ohatsika hoe fandehany le izy de amizay sika afaka tsara ny fifandraisana tsara mihitsy ny fifandraisana amin'ny zora sy fotoana izao anatin'ny fahasalamana tanteraka ihany koa no iarahana aminao am'izao fotoana zao avitan'iny farany herinandro iny de tojo am'izao herinandro vaovao zao betsaka ihany mba naniry satria nanana fandaharana asa fandaharam-potoana tanterahana am'izany andro nen'io zany fa mety tsy tratra lizy noho ny fandaharana de mampahery ihany fianakavian'izy ireny ao ihany koa aloha no mba mahatsiaro ihany koa ny zavatra namarika ny fiainany de ara-paina manokan'izy ireo miavaka amin'ireny satria de raketan'ny tantara ho an'ny Madagasikara ny andron'ny 12 janoary ho an'ny eo amin'ny tafika zany folo alonda amin'ny ankapobeny satria de andron'ny manamboninahitra am'dian'io ity fanao rehefa 12 janoary de famomandro mihitsy moa le izy efa misy tradition militaire zany izy io zay ataon'ireo zoky zany ao anatin'ireny ary taon'ivon'ny akademie militaire zany tena nisehon'izy ireny manamboninahitra moa zany rehefa miresaka ambony manamboninahitra de nanamarika ny tantara io ny tantaram-pirenena tsy resantsika ny tany aloha fa ny voavetivety tato anatin'ny 3 volana teo eo zany satria de nisy ny fijaron'ny manamboninahitra zay nanamora ny fivadian'ny pejy teo amin'ny atao hoe fitantanana ny raharam-pirenena
dia izay ngamba no atao hoe isan'ny manamarika ny androny manam-boninahitra amin'ity indray midoraka ity dia ny hoe izy ireo zany aloha no mitantana ny firenena ao anatin'ilay atao hoe fanavaozana ny repoblika hafakely zany araka ny nambara teo a satria mety efa nisy tranga tany aloha fa ny tranga amin'izao fotoana izao mahafakely azy dia satria misy fiaraha mitantana hafakely zany satria dimy rahalahy no eo a efa nisy anomoany rafitra sy fandaminana zay nisy ny torolalana avy amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenany amin'ny fandaminana ndraikitra mikasika azy ireo fa dia colonel dimy rahalahy no eo dia efa ny aina sy ny ara-miatrika an'izany ny fandehan'ny fiainam-pirenena zany nanomboka tany amin'ny 1 volana oktobra 7 volana oktobra nisy fanambarana 7 volana oktobra nisy lanonana ara-pitsarana manetriketrika amin'ny ataontsika hoe fametrahana amin'ny toerany andreo manamboninahitra miaramila avy amin'ny tafika malagasy zay mitantana ny firenena amin'izao fotoana zao ny tantara ihany koa no efa nametraka ny tantaran'izany ataontsika hoe tsy dia tena hoe co-président moa zany no iantsonan'izy ireo fa zay ny endrikendriny ihany amin'ny lafiny anankiray fa au conseiller na mpanolotsaina avo ny fanavaozana ny repoblika zay no ataontsika hoe iantsona azy fa arahan'ny fomba fisehoany zany tany amin'ny 1 sy 7 volana oktobra dia co-président zany reo 4 rahalahy ankoatran'ny colonel Michael zany. Ny tantaran'ny co-présidence dia efa niainana teto ihany koa tamin'ny andron'ny tetezamita tany amin'ny 1 tany dia efa niarahana hita moa zany ny toyany tsy iverenantsika ny amin'iny tantara vaovao ny amin'izao fotoana izao dia ny zavatra tenin'ny gouvernement teto toerana ary namafisin'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika moa zany ny tatioarinany amin'ny hoe tsy nampahafantarana miloha ny atondiany sy ny calendriany sy ny toerana zay eo alehany sy ny fotoana ialany eto dia satria misy ny fofony ainy fa tamin'ity zany aloha ny afaka kely zany ary ny afaka mihitsy ny taona raha teo moa vaovao fa dia efa nisy fampahafantarana miloha nataon'ny talehan'ny serasera eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika ny amin'ny zay ho ataon'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika sy ny antonantony ny antondiany ho any amin'izany dia ny fivoriana raisam-pirenena zay nanomboka tamin'ny omaly ary aharitra eo amin'ny 4 demi eo zany zay tanterahana ny Dubai izy ritoko rafalimanana dia tsara ihany namarika an'izany rehetrarehetra zany ilay aloha zany zay hoe ity zany tena hoe nambara miloha efa nisinda ve ny ireo ataontsika hoe zavatra samy hafa zay mety nanamaloko le zavatra ndraisany dia efa mpataona 4 kosa betsaka ny fivavahana mipololotra tamin'ny sambatan'olona ny samy malagasy mba hoe hotona ny fahalemana fifankatiavana firaisakina ny fihavanana nde atao hoe efa mba miatra amin'ny apahany kosa zany amin'izao fiandohan'ny taona zao dia mba aneo an'izay firaisakina zay dia zay ngamba no efa nisin'le hoe fampahafantarana mialoha ny toerana ale sy ny antondia ary eo anatin'izany zay ihany koa milafiny ny fifandraisana raisam-pirenena dia mahitany hoe mametraka ny toerana ny Madagasikara eo amin'ny sehatra raisam-pirenena zany satria tena amin'ny fotoana taloha nisy ny fivavaha-pitondrana tsy manaraka an'ilay ataontsika hoe lalam-panorenana zany hoe tsisy fifidianana amina firenena anankiray dia mbola sarotsarotra ihany nisy zany hoe fandraisana anjara amina fiaonana iraisam-pirenena zany fa hita ihany io talohan'io tsina dia efa nisy ireo karazany hoe fivoriana farafakely ny indroa metona zay efa nandraisan'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika tamin'ny fivoriana eo anivon'ny sadek na dia hoe fivoriana ampitaindavitra ary le izy satria fa manamora n'ireny karazana fiaonan'ireny ihany koa zao ny lafin'ny teknôlôjia mampifanakaiky ary ahafahana manatotosa sy manatanteraka an'izany ataontsika hoe fivoriana andraisana fanapahan-kevitra izany toy ny efa atao ihany koa eto anatin'ny filakevitra minisitra dia efa mandeha reny ao anatin'izany hoe fivoriana ampitaindavitra efa manatanteraka an'izany ny andrim-panjakana tsirairay nisy zany teo nioviny ateny miram-pirenena tamin'ny farany teo tamin'ny andraisana fanapahan-kevitra mikasika ny fanasorana ny zotsy azo ende an'ilay na immunité parlementaire an'ilay député voafidy fianaratsoa voalohany fianaratsoa moa zany fa tsy fianaratsoa voalohany ny nataony teo anivon'ny bromaharitra dia natao tampiasana zany ataontsika hoe ampitaindavitra zany ampiasana ny teknôlôjia zay zany aloha ny zavatra anankiray ny tokaraha-farimanina azo lazany hoe manamarika an'ity fiandohan'ny herinandro ty dia ho andrasana moa zany ny vokatra mikasika ny hoe inona ny antonantony sy ny mety hositrahany Madagasikara mikasika ny ataontsika hoe fivoriana raisam-pirenena zay andraisan'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika zay tanterahana
any ivelany a ity zavatra fampizarana ihany zany a fampizarana fenatsefatsefa ny ihany kelo nitotakely de tsy miala mihitsy keo nitotakely amin'ny ataontsika hoe fanaovana fambabona ny era-pirenena zany de tsy miala mihitsy koa ao anatin'zany inona ny aton'zany ataontsika mifandray reo satria ao anatin'izao ataontsika hoe fanavozana ny republika zao a dia misy asa tena tsy maintsy ray hoe ahoana ny arovany are-pirenena satria isan'ny tokony ho antony sy antoka mba ahafahana mampivoatra ny ambaindainy ataontsika hoe fiainan'ny malagasy eo ihany koa ny ataontsika hoe mahasalamalama ny kitapon'mbola mpanjakana raha ohatra ka zay zany le muria zany le zavatra misy eto tanàna dia andeha aloha amin'ny lafindray naomby ny sivana zay teny amin'ny fatijerana sy eny amin'ny an'ireny zany nahita an'le izy a fa le hoe mbola fahasahiana sahin'ireo de mety mbola misy tambazotra any ambadimbadika any mahatonga an'ireny a tranga vaovao reny fa de efa zava-dehibe aloha ary mila mafisiny io satria ombenombeny de manao fampitaha eto reo ataontsika hoe manam-pahaizany malagasy tsika veranga de ambaka an'izany Costa Rica zany firenena kely na ny velarany sy ninona nefa ny lafin'ny fizahantany de efa mampandroso lavitra azy resaka fizahantany io de hoe ny zavatra tsy fahitan'ny olona ny ivelany ihany de no andehanany aty eo ny lafin'ny toetany eo ny ataontsika hoe ny zahavoary ny zava-mananaina sy ny zava-bony zava-maniry na antanety io na masina ihany keo de isany atongavan'ny olona aty satria betsaka ny mitsiritra satria mitahiry ny 5,100 ny zavatra tsy fahita maneran-tany Madagasikara petsaka zany zany zao a tsy de tena misy loatra aloha le mpizaha mpiserady mijery an'io hoe alana tapi le alana tapi zay tsy arivomamy sy tsy amorony manisy zay ihany no ahitana an'izy io a de toerana raha tsy diso any amin'ny Amerika Latine firenena ray ihany manerana an'izao tontolo zao no ahitana zany tapi zany de ohatrany tsy de tsapa na itsika ara tsy de mahatsapa loatra ny asarobidi le izy ny amin'ny hoe mbandoro ala fa tena zany alana tapi zany tompoko de amataona maro vao mahazo am'le endriny am'izao io ary tsy fahita maneran-tany zany alana tapi zany zay le hoe tapi any mamo fa tsy de vitso a le hoe mpiserady hoe manao hoe mitrandraka an'ilay ohatrohatran'izao sy ny ankantony sy ny atsara ny zavatra tahiriziny misy an'le hoe zanadandy le fanaovana lamba mena zany de isan'ny miantoka lehibe an'izany lamba landy reny alan'ny tapi reny fa tsy tena mbola misy loatra fiserady zany tena manao an'izy io fa tsetratretra tsy aratra fotsiny zany ilazantsika an'le te ohatran'izany le varika le hoe aisako ny tera-tany vahino mahita an'izy de tena mbola mitady androka be fotsiny hoe tady anararoatra ka hoe ao Madagasikara misy régime intérimaire zay moa zany filazan'le filohan'ny anteny mera-pirenena azy intérim neto fa tsy transition de andeha ary hoajaina aloha zay nambarany zany na de mbola afaka idikevitra ihany amin'iny fa tsy antsony zao ny resaka tsy andany andro am'izany ady hevitra hoe intérim sa transition sa inona fa misy zavatra ho atrehany ory tokora fahalimanana de ny amin'ny hoe hanatanteraka tsika ny concertation nationale na de hoe misy fahasarotana ihany ary zany eo am'izao fiandohany zao araka ny nambarany filohan'ny fanavozana ny republika le ministera natao ampisahana an'izay sy andraitanana an'izay ihany koa moa zany de mbola ao anatin'ny kenokenina be am'izao fotoan'izao satria isan'ny mitrandraka tsika hoe zao de efa mba misy karazana lohevitra zay akanany hevitra ny fotony manahitra an'izany concertation nationale zany dia raha ny ataontsika hoe fikaroam-bavao natao zany de hoe mbola hanatanteraka ny atao hoe team building ny ao anivon'ny ministera mpanjakana am'sahana tsika hoe firosoana amin'ny fanatanterahana zany concertation nationale zany satria firenena iraha manandeha raha ndresaka ilay ministera misahana an'izy io ny faran'ny herinandro teo de ny isan'ny hoe teboka lehibe hitako hoe zava-dehibe aloha tao anatin'izay ilay fanitsinana fanovana lalam-panorenana de ny hoe fanadiovana ny fifidianana sy ny rafitra samihafa de ohatrany hoe mifanohy ihany tamin'ireo hoe karazana fivoahana politika ihany ve na ahafahana milazan'ireny na ny karazana hoe fifampiara-banatratry ny taona nataon'ireo atoko sy maro samihafa satria raha nanao ohatra zany ny atoko tim de zany hoe niresaka ny fifidianana nanao ny MMM de hoe niresaka CNI ohatra de tena hoe tsy zanatria hoe niova ny filohany de hoe lasa neto tamika tao hoe mila ravanatra amin'ny farany ka zay le hoe ny hevitra tiarabary politika fifidianana raha-pirenena no resaka fanadiovana sy hoe fanavozana mba tsy hiverenan'ny krizy maro samihafa de zay le hoe ny hevitra ny maro no ahafana hoe makaiza marina ny lalana izorantsika ny lalam-panorenana ihany koa moa mandeha ny ady hevitra maro samihafa
efa misy ny sosikevitra ohatra zany hoe ny an'ny PSD hoe miala amin'ilay fanjakana hoe olo tokana riatapiny ariva mba somary hoe fitsinjaram-pahefana mivelatra autonome matsaikitsaiko zay mipetsaka ilay endrika isehoany hoe mizaka tena sy ny sisa satria na itsika ary dia ezaka koa zany ma hoe tsy mialonjafy ny onjam-peo dia iantso an'ireny hoe manana hevitra samihafa manomboka mivokiny san'izany zao fandraisanao ny MPC dia hoatsotsika eto izy hoe mba hanazava hoe ahoana moa ny fahitany an'izany inona marina ny mahatonga azy andreo satria hoe mbola tsy natao le hevitra natao aroson'izy ireo amin'le hoe état régional dia ahoana no heverina an'izany satria tsy hoe zavatra tsy mbola natao dia aomby inona no antoka heveriny fa ampaomby an'izany dia eo ihany koa ireo mivoy an'le hoe andao tsika hanao fédéralisme dia hoatsony tokoa izy ireo anazava hoe fa ahoana inona ny heverany mapety an'izany fédéralisme zany amin'ny tantanana ny fireneny ty ho any an'le fampandrosoana ary miantoka ihany koa ny ataontsika hoe unité nationale ny firaisam-pirenena dia hoatsotsika tokoa izy ireo re mivoy an'izany mba satria ny hevitra samy mba manana an'le hevitra maro lafy hoatsotsika ihany koa re ataontsika hoe mitazony hoe état unitaire amin'ny hoe décentralisé dia atsotsika izy anazava ny antonantony hoe efa ao anatin'ny efa roapolo taona mahery tsika ny resaka décentralisation nefa mbola zao zany ny zavatra misy ahoana no antoka indray zany fa mbola io no ampandroso ny Madagasikara maombombo kokoa na ny fanatanterana ny zany izy retoko raha falimanana na fifidianana raha ohatra hoe sao de miainga avy any amin'ny fokotany dia mandeha amin'ireo ambaratonga samihafa satria hatramin'izay raha lay endrika nisy eony dia ohatrany hoe raha tsy tary mangatabady ny anarandray no ety mangataka hoe zay lany filoham-pirenena eo dia atsisika no candidat avy amin'ny antokony iny dia ohatrany hoe mahazo tombon-dahany kokoa raha ny sary hita aloha zany teo aloha teo dia any anatin'le fampiasana ny volam-panjakana sy ny fahefam-panjakana tena enjana eo ihany koa ny hoe tsy fitovian'ny herintsika maro samihafa ka zay le hoe manamborytsika dia ny hevitra maro no ahafahana hoe makaiza maro izy dia hoe firy na oviana ny faharetan'ny fotoana ahafahana manatanteraka an'izany raha ny teo anivon'ny gouvernement aloha fanambarany apabema ary voarakitra tsotra dia ho tanterahana ao anatin'ny enim-bolana zany enim-bolana amin'ity enim-bolana tapany voalohany amin'ity taona ity zany no anatanterahana an'io resaka manodidina concertation nationale io ho iteo moa zany satria mpandrasana mahita ny antony ozy ny fitenenana teo ary misy ihany koa le hoe adaptabilité mety misy zavatra mety miova eny antsefatsefana eny arakaraky ny zava-misy sehatra anatiny mety tsy afaka ilana koa ny zavatra amseho misehatra resam-pirenena araka rehefa nambara teo satria miteraka resaka faneho-kevitra moa zany amin'izao fotoana zao mikasika an'le hoe ireo fireneny lehibe zay manao tsindry ihany koa mety mivantana na ankolaka satria dia misy zao karazana oronan-tsary kely mandehandeha any ambadika any mikasika hoe ny toerana raisan'ny Rosiana aty amin'ny faridrano masina misy atsika sy ny sisa sy ny sisa etsakilany ihany koa ny Amerikana zay hoe nandefa hiraka teto zany tamin'iny faraparany talohan'ny faran'ny herinandro iny zay navokana gazety vahiny zany miresadresaka an'le izy mifanjoy amin'le zavatra dia voalohany zay nivoahan'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika tany aloha dia zany rehetrarehetra zany mety ataontsika hoe enjana lay atsisiky ny firenendehibe zay indrindra izy hoe zay dia mety hoe singa isan'ny mety manovany mety mandrafitra ihany koa amin'le hoe lalaka izorana mepita makany amin'le hoe repoblika fahadimy fitsakilany dia